Ny fahadiovana ihany no antoko ny fahasalamana, izay ihany koa no fepetra voalohany iarovana amin'ny famparitahany loto izay mety amindra aretina, izay indrindra no nandraisany ny lehibe ny komity pokotany avy amin'ny fokotany Mavoky Atsimo ity fanapahan-kevitra izay anatanterahana ny fanadiovana fahobe ny andro ny asabotsy 14 ny volana septambra 2020 izao. Eto moa zay sy fokotany Mavoky Atsimo indrindra moa fa mba hisoroana ny famparitahany valana aretina zao dia misy fanadiovana fahobe izay atao rapitsy maraigna amin'ny valo isaky ny secteur dia samy manadio daholo. Dia indrindra moa fa ny manodidina antsika ny ao anaty lakory dia ny arabe, ny canal indrindra ka eto zany dia manentana anareo isaky ny secteur mba nentina ny voaka ao aminy dia azadiny ny tondra angady sy ny râteau ary ny borety raha misy dia entanina koa tsika samy mitondra carnet fa isy ny fisavana amin'io ka tongava maro tsika rehetra indrindra fa fanadiovana mba hisoroana amin'ilay valana aretina. Ny loto dia mitarika aretina ka aleo misoroka toy izay mitsabo.